Lasy tomboko vavy ankafaliana no andro soko indray ao an-tokantranonao mity alarobia hariva ity fotoana ifanomezantsika atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izao. Toy ny mahazatra dia ny tenako miaraka amin'ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra raha nirina Clémence no miara-manolotra ity fandaharana ity. Miarabanao Clémence. Mirabanao namana Lilira Farala, mirabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Sahia Lasa izao amin'ity alarobia alina ity dia faltafaraka aminao ihany koa Lili ary akafaliana ihany koa no ampahafantarana antsika siana mafisana foana Lili ny amin'ny hoe ny fandaharana Sahia Lasa izao dia natokana ho anao io ho antsika rehetra izay mijery ny tokantrano any mety manana olana isika tiatsika ifampizarana ampijery tiatsika anaovana antsoavo tiatsika hozaraina dia manome sehatra antsika ho amin'izany Sahia Lasa izao ka ny Sahia Lasa ao amin'ny alina ity ihany koa Lilira Farala dia natokantsika indrindra iresahana an'izany hoe olana eny anivon'ny fiarahamonina izay. Ya, anisany vaovao tena mafana ary ny ao be raha nijery ny tambazotra serasera sy njatra maro samihafa sika resaka be ny fananantany. Nalaza le hira na mpanakanto anankiray hoe lasa ny vazaha ny vadiny fa tamin'ity tena hoe lasa ny vahiny ny tanin'ny olona menimenina vetsy averoa ary saika hitany amin'ireny pancarte sy banderole samihafa reny ny hoe ny taninay tsy omenay ny karana, tsy omenay ny vahiny, tsy omenay ny sisa sy ny sisa be dia be ny malagasy mitaraina manamafy fa ny taranaka rahampitso dia tsy hanana tanin-drazana olovana itsony raha izao no mitohy be dia be zany resaka izany fa ho alalintsika misy kokoa izy atao anatin'ity fandaharana Sahia Lasa ity izay anisany bahana amin'ny tapany voalohany atao anatin'ny fandaharana fa isantarantsika azy Clémence Ararinirina andao arahantsika ty fanadihadiana anankiray mahakasika ny zavatra mitranga momba n'izay resaka olana amin'ny tany izay indrindra teriny amin'ny faritra Antanandrano andao ary anaraka izany sika. Mbola mianjandrony tady eo am-pandova sy ny orinasa tsirairay efa ho 20 taona mahery izay. Tany mirefy 30 hektara ity nampifanolana androtota ity. Nagaga dia vao maraina dia faniatrana teny antoerana sady ny mpitandro filaminana raha vao naheno fa anao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ireto mpandova miaraka amin'ny mpisolovavany ireto. Ny mpisolovava moa dia nanambara fa tsy rariny zava-misy miatra amin'ireto mpandova ireto. Maromaro ny dingana efa nilalovana zany fa amin'izao fotoana izao zany dia ohatrany tena mitrotra mihitsy ny tompon-tany amin'izao fotoana izao le malagasy tompon-tanin-drazana tompon'le fasan-drazana eto satria efa ratsaronao tsara ratsaronareo tsara efa nisy didim-pitsarana eo ordonnance de référé à bref télé efa hoe nampitrotra nyireo tompon-tany ireo tamin'ny voalohany satria nanafoana an'le titre 270 nisan'ny titre nifoanana tamin'izany tompon-tany io dia tonga tany amin'ny cour d'appel kosa nefany dia isoran'Andriamanitra fa mba mifoana ny cour d'appel iny didim-pitsarana ady maika référé à bref télé iny mba nandresy zany ny hérité satria hitany cour d'appel fa tsy ao anatin'ny fahefa-pitsaran'ny ady maika dia maika ny fanafoanana zany boky tany zany na titre foncier izany dia inona no nitranga indray mahatonga an'izao fitroara ny hérité ny tompon-tany izao indray namerina indray ny orinasa telma fitoliana an'ny hérité hoe ho foanana ihany indray le titre zany inona ny didim-pitsarana mivoaka première instance homologué ilay didim-pitsarana ordonnance de référé à bref télé efa mifoana ny cour d'appel dia ny homologué ny première instance indray tsy dia misy lan'izany loatra ny anatin'ny lalàna ary tsy azo atao mihitsy zany hoe didy efa mifoana ny cour d'appel dia homologué ny première instance dia rehefa ny homologué ny première instance dia nahazo titre ny telma amin'izao fotoana izao première instance izay mbola mandeha amin'ny appel zao efa nandeha tamin'ny daty teo ny appel 24 avril dia raha mivoaye le izy dia nahazo titre izy dia mangataka permis de construire fa nasiany prénotation mbola nahazo ihany izy le permis de construire eto amin'ity tany ity nefa tany mbola miady zany. Effet rétroactif izay no azo ilazana zava-misy sy miatra amin'ireto fianakaviana ireto hoy ireo mpandova. Izy ireo izay nanizingizina fa manana taratasy ara-dalàna ary anisany nanazary ity toerana ity ny ray aman-dren'izy ireo. Mbola hita eto amin'ity tany mampifanolana ity ihany koa mantsy ny fasandrazan'izy ireo raha ny fanazavana. Tsy ara-dalàna araka izany ny ataon'ny orinasa tserasera io hoy ireo mpandova. Rina ary zay ny iantsoantsonay raha mbola misy ny ikekikana hoe mikiky impiry tsaraina ty tany ty
mandresy any ampile de mandresy eo amin'ny cour de cassation de miverina indray aty ambany mbola misy an'izany ve lalàna raha misy ny lalàna de manaova lalàna ny solombavam-bahoaka fa ny tany de azo tsara ny 100,000 tokony metraka zay ny solombavam-bahoaka hoe anao lalàntsika de ho tsaraina foana ny tany na mandresy ary ny gasikely madinika ka nisany tany any malagasy ve sa ny vahiny de apetrao lalàna zay de apetraka any amin'ny fitsarana apetraka any amin'ny mpitondra rehetrarehetra zay ngamba ny tianay angatana fa mbola mangataka zany zay ny fitondram-panjakana hoe jereo akaiky tompoko ty tany ty fefa tsirariny 20 taona 20 taona nanaovana an'ity zany mandresy any faratapony midina mahazo titre indrony zay nahazo titre raha fitaraina mpandova ireto atrany de manahy izy ireo amety sy ny lavatanana ao anatin'ny fitsarana miantso ny tompon'andraikitra isatsokajiny izy ireo ijery akaiky momba izao raha izao raha niezaka ny tadiny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa tserasera voatonona moa izahay de tsy nisy afaka nanome vaovao anay raha ady tany ary mampalahelo ny zavatra mitranga tahaka ireny raha iverenantsika kely de orinasa tserasera anankiray Clémence no magaga fa mahazo titre tany zay efa ananana titre mamperitreritra ihany hoe aiza mipetraka zany ianao zany raha manana tany eto Madagasikara eto amin'ny taninao de efa manomboka manahy ihany ianao fa rapitsy de isy olona ho avy any zay atahorana nisy ny lavatanana hoy ny fanadiadiana teo mety asa ilaza fa tompony tany ao anatin'izany indrindra satria ty fandarana ty de sehatra natao afahan'ny rehetrarehetra mitaraina sy mizara izay tena mavesatra ary antsika any atokantrano mba tsy hahatonga antsika handray ambolony fotsiny ny zava-misy dia nasaina manokana atao anatin'ny fandarana Ramatoa Thérèse Raketa Malala zay anisan'ny mpandova ankasitrahana be deaibe tonga eto anaty fandarana ary dia misaotra anao ihany koa mandray anjara anatin'izao sehatra zao. Saotra betsaka faly mirabanao koa. Ramatoa Thérèse Raketa Malala raha makasitraka anao nanaiky ny vahiny ato anatin'ny fandarana aloha voalohany indrindra ny fananatany moa lilira faralahy isan'ny tena olana goavany eto Madagasikara ifandresanao teo ihany ary raha misy ny rara eny anivony ataontsika hoe fitsarana de isan'ny tanàna lohalarana angambany ny resaka ady tany sy ny resaka divorce na ny fisaraha-panambadiana resaka ady tany resantsika androany Ramatoa Thérèse dia ianao moa hita tao anatin'ilay fanadiadiana teo ary de tena miteny mafy ary iriko ianao eto tena hiteny mafy mihitsy satria mampalahelo tokoa raha ny zavatra mitranga aminareo raha iny fanadiadiana iny fotsiny de efa mahalaza zavatra be deaibe ny zavatra nanasanay anao eto nefa ny antony nanasanay anao eto de tena hoe aleo azava amin'ny vahoaka aleo azava amin'ny mpijery atsika mpijery ny Sahia Lasa zao androany hoe inona marina ny fototry ny olana satria ny resaka ianao teo hoe 20 taona misy ny lavatanana tao anatin'ny fandarana tao anatin'ny fanadiadiana moa no teny an'izay te hiresaka aloha ty ampiandohana hoe raha hiresaka an'le tantaran'le tany manokana ahoana aloha zany no ilazanareo satria nareo zany de manizingizina ary lanja sora-baventy tao anatin'ny fanadiadiana ahoana no ilazanareo fa anareo io tany io firy marina ny refon'le tany satria 20 titre izy teo raha tsy diso manahoana sy manahoana mikasika an'izay inona le proof ilazanareo zany sy mahatonga anareo miady am'izao fa hoe anareo io tany misaotra betsaka anareo nandray amin'ity andro alina ity ary miaraba anareo mirahavavy nanasa mba hafahana sehatra ohatran'izao zany ny hafahana amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao de manontany moa anao zany hoe ahoana marina no ahafahanao milaza hoe anareo marina ty tany ty tantara angambany efa ataoko hoe amampolopolo taonany tena hoe raha ohatra ka ankizy nianatra tamin'izany zany hoe nihiditra vao nianatra ka nanao nianatra lalàna droit de efa nitsara nyty tany ty koa amin'izao fotoana zao zany fotoana angamba misy ny fotoana anginana misy ny fotoana hitenenana tena anay le tany tsy hoe sanatria hoe iambo tsy hoe tanin'ny colon io de aveo de nangatahana tsy zay mihitsy le izy fa tena tanin-drazana
apetrakintsika aloha ny resaka fasana fa le tany fotsiny no resahantsika dadabeako a tamin'ny taona 5,700 ny maty zany hoe fa olona fa tena lehibe a tamin'izany fotoanandro zany tiako tenenina eto de hoe namboly teo izy nalaza zany hoe razafy maefa zany razafy tsara zany hoe olona roa mantsy izy ireo ndray razafy maefa amin'ny dadabeako ndray kozinany zany a le razafy tsara manana samy manana fasana eo reo olona reo eto aloha zaho a mbola tsy teny hoe fasana fa le tany mihitsy no tantaraiko hoe tena hoe dadabeako a anisany tia fambolena tia fiompiana de anisany namboly vilon'omby eo ny trano ipetrarako am'izao a madame Lily de tena tsy feloko madame Clémence hoe trano ipetrarako anjara tranoko am'izao ipetrarako zao anisany ferme tam'izany de ny ave moa zany a de lasa nanamboarana trano le izy ana am'izao fotoana zao midika zany tsisy tsy nafantatra an'izany teo an-tanan-drano tiako lazaina zany de hoe anay marina ny tany za aloha eto zany de misingizina mihitsy hoe anay ny tany tsy nedivana io tsy avy ta hoe amin'ny andreo colon ka hoe andeha angataka zahay fa anay ny tany ka iseo amby zay fa ty fandesy taratasy ane zany profo e inona le taratasy profo de azavaiko eto akoatriny ma hoe anay an-tany zany a 2001 fa talohan'izay zany efa nanomboka zany hoe averina le tany zany satria efa tsy nilaina nanamboarana le projet tam'izany fotoanandro zany satria eritaona ihany ny fepitaona ahafahana manao an'io ka raha fa tsy tapitra ny eritaona ndao am'izay omena averina amin'ny tompony le tany tsy hiditra resaka teknika zany amin'isy misy mpisolo vava zany afaka andahatra tsara hoe tiane taratasy tam'izao tiany taratasy tam'izao eto somary ohatrany hoe miakatra kely a zany terelako tsiny aminareo vavy a fa tena tohana ny fo mampalahelo ny zavatra ohatran'izao ny antony de zao raha tapitra ny eritaona nisy ene mpitondra tam'izany fotoana zany ministra tao anatin'ny ministry ny postre na anome taratasy hoe tsy hoe nanaonao foana zahay a hoe anay ny tany ka de hoe andao rehefa de atsika ty tany ty de andao tsika angataka ary ny tao amin'ny fanajariana ny tany efa nanome attestation rehefa azo miala tsiny aminao a monsieur le ministre tam'izany fotoanandro zany mahazaka clairement raha manona ny anaranao eto fa tena kitso-po mihitsy nanome zany hoe tsy ilaina intsony fa anareo ny tany tam'izany fotoana zany be ny tanàna tam'izany fotoana zany hoe madame le maire andao tsika mba hanao hôpitaly eto fa sahirana eny eto fokotanitsika de nanao projet zay sisy tam'izany fotoana zany misy mbola mitsanganao zany hôpitaly zany ny tiana ho tenenina ve zany madame Thérèse hoe ireo rehetra zay nanana tetikasa sy ny eritreritra anatanteraka zavatra teo anivon'io tany io a de ny considéré a nananantona anareo zay de efa isany anafahanareo manaprofo fa anareo ny tany ny andray ny tiako iaviana ihany koa satria anao ny resaka taratasy ihany sika teo a de le hoe le taratasy mantsy satria ho an'ny mpijery atsika zany de tonga de mbi ihany ny saindry zareo hoe mino marimarina hoe raha iteny ianao hoe tompony tany a de tsy maintsy ny taratasy ihany no mikaonty inona le taratasy eo ampelantananareo zany satria ohatra tsy voavaly kely le fantaniana hoe inona marina zay indrindra satria mantsy ho atsika zany a de na misy ny karatany ohatra na misy ny kadasitra na mety misy ny titre fa zay indrindra hoe inona le taratasy ampelantany na akoatran'ireo ny resantsika teo akoatran'ireo ny resanareo zany de tamin'ny voalohany indrindra many dadabeako an'le tany a io tany io aloha de cadastral razafy tsara titre ary nanomboka hikarakarana azy io mihitsy zay mbola velona ny dadabeako tam'izany fotoanandro zany tsy nanana plan mihitsy io orinasa tseratsera io 2001 zahay mivady niaraka tamina géomètre et sermentier andro ny éclipse tsara tam'izay fotoana zay a no tonga sur terrain teo hoe mba angalana plan ty tany ty satria ny plan teo tananay efa rovidrovitra de navaozana io zavatra io mbola nanome taratasy attestation tao amin'ny domaine miala tsiny raha matoa conservateur tam'izany madame Vincentine hoe
eo andalana mpamerenana anazy misy attestation zany voaporofo daholo zany zavatra zany tsy nisy kotaba hoe na hoe anenjika zany orinasa tserasera-ngezabe zany afaka nanangana ara-dalàna zay hoe io ny trano anovantsika hôpitaly satria entina mpandrosoana ny fokotany misy anay tsy nisy ane ijirama io e nangataka taminay ne 75 ne ny refinio e satria anazava ny tanàna faritra misy anay satria be velarana loatra le tany afaka manao asa soa zany ianao ary dadabeako de tia manao asa soa ka tiako tenena zany hoe aiza ny taratasy reo ny taratasy fotoanandroany moa zany a efa niomana ny mpisolo vava ny taratasy rehetrarehetra mana-profond zany angambany a ara teknika de ho anatrehan'ny mpisolo vava daholo fa ny anazy zany a nitsanganako eto nanasainareo anahy eto a de mahanay a ny tany fa tsy ho an'ny vahiny ny tany ary hitondrana fanamariana kely angamba lilira farala satria marina tokoa hoe ny mpisolo vava no tena mahafantatra le pitsopitso ny ara teknika sy ny resaka ara-pitsarana teo moa izy na raha antsika ihany tao anaty fanadiadiana tokony ho tonga toketo tokoa ny mpisolo vava fa no ny raha eny mipaka izay mahavoatazona an'ireo mpisolo vava anankiroa dia tsy afaka izy a na izany zany isorana be deabe ianao mitondra an'izay atao hoe tenin'ny vahoaka azo atao hoe vahoaka mihitsy le izy satria 2 titre ho averiko le resaka atao anaty fanadiadiana teo a foanana manomezana vahana vahiny a tena hoe mampitolagaga tsy haiko lili mety misy io indrindra no tiako idirana Clémence Rarinirina hoe fa aty amin'ny firenena manahoana mariny tsika de iza no mitondra de fanjakana manahoana ny misy satria anisan'ny tena nanoana manokana aloha rehefa nresadresaka tsika nanomana an'izao fandarana zao fampizarana amintsika mpijery ihany hoe niteraka ratra-posy areti-po ny vadin-dramatoa Thérèse Raketa Malala ny fisian'izao ady tany zao ary de nitarika hatramin'ny fahafatesany mihitsy mbola misy ratra hatramin'izao rehefa miverina ny resaka an'izany zay teo tena tsapako hoe mavesatra ho an'ny malagasy saripady le rehetra zany resaka tany zany a tena lova ho an'ny taranaka zany ary raha misy ny zahatra mahasaro-piaro ny malagasy indrindra de ny tany kanefa ankehitriny zany arak'izay niteneniko teria mpiandohana ramatoa Thérèse Raketa Malala sy Clémence Rarinirina de zao hoe na manana titre azy ianao ao tokantranonao ao zany de aza mandrimandry manana aretiny fa tena misy olona tonga rapitso zay matanjaka no ianao zay lava tanana no ianao de manana ny taratasy rehetrarehetra hoentina manam-pirofo fa anao ny tany zany zavatra any tena mamperitreritra ao anatin'le fandehan-javatra ary raha tsy diso a Clémence tsy nenareo eny a tanandrano ihany ty zavatra ty fa tena betsaka ny zavatra efa mitranga tahaka zany aza indrindra iverenatsika kely le resadresaka lilira farala ramatoa Thérèse Raketa Malala nyresaka ianao teo tsy ianao no resaka fa le tao anatin'ny fanadiadiana teo hoe gaga le mpisolo vava marina hoa hoe tsy tonga eto izy fa hoe zavatra efa no tapahany cour d'appel no foanany cour d'appel ozy izy zay ny resanteo a de avy eo ozy izy a lasa ny homologueny lasa hoe ny homologueny tany première instance indray zay le zavatra mitranga zany hoe raha manaraka tsara ny atanatoa ohatra ra-pitsarana isika rehefa zavatra efa tonga any amin'ny cour d'appel de tokony tsy azony anenivon'ny première instance intsony iverenana nefa ny zavatra nisy zany a de tena hoe vadika ambany ambony zao tontolo zao a ary tena sanganehana tanteraka inona ny azonao ambara manoloana n'izay zavatra zay ary tiako ametrahana fanontaniana ianao ihany keo anatin'izay ny amin'ny hoe tao anatin'le fampiresantsika teo ihany tiako resaninao ampijery atsika androany hoe io raha io de efa 20 taona ho ianareo raha azonao fitinina hoe 20 taona ny edivana tao anatin'io inona daholo le fiakarana sy fidinana tena fitsarana tao anatin'izany adina trehana zany misaotra betsaka anao nametraka amin'ny fanontaniana voalohany indrindra zany a natao hoe vao nandeha zany aloha le fiadivana n'le tany de nahazo titre izahay rehefa nahazo titre izahay nandeha tsotrany le izy tsisy hoe olona hoe ino fanitsangana mpanambola be na ino olona ohatran'izao matoa zany na vita nanangana an'le anaovana hôpitaly tao tsisy olona hoe contre anay zany tamin'ny zavatra io fa navarinany de tikatra tsy fantatro miantso koa zany any malagasy ray raha mitovy amiko re olona reo ve no
nametraka tato amin'ity orinasa ngezabe orinasa tseratserangezabe ty satria tsy afenina eto aloha fa de misy malagasy ihany koa miara tsy fantatro petsapetsa sa maninona aminy zay ny tsy fantatro mbola tsy te hitonona zany hoe teny izay mihitsy fa mahafantatra ihany ho aza hoe misy zay zavatra zay tiako tenenina zany eto de hoe tena nandeha marina ny tribunaly zay le lazaiko hoe raha zaza nampidirina tamin'izany na ny zanako reny tao anatin'izany fotoana zany 7 taona de tadidio fa raha nianatra le zaza hoa ka nianatra momba ny droit de nanao mpitsara de mbola tsara nyty dossier ty ary za mahafantatra mihitsy za mpitsara fa izy indray loha tsy mitsara nyty dossier ty voaka mpitsara izy tiako tenenina zany de rehefa mandresy ianao a miakatra le atanatohatra tonga any amin'ny cassation de misy zavatra hitorinenao indray aty de lasana indray mandresy tonga ao amin'ny cassation mandresy indray ao amin'ny cassation zany varina fa nampitsara reny mba reraka ihany satria i dossier ny dossier ngezabe ary misy ary iny amin'ny couloir ty indray le dossier satria reraka izy mamola volan'io zary ny entina manoatra an'izao fa mba tsy rariny kosa ny an'ireto olona reto misy ny ataoko hoe tena hoe mpitsara tena mandinika ny dossier ary mamoaka hoe rariny sitsiny raha ny 30 didi-pitsarana teo amin'ny ataoko hoe ny 20 maherina ny 20 maherina ndresy foana zay zany ny tena hoe matohana kely ana hoe eto Madagasikara ve hoe zay ihany raha fa azonao zany le titre anao le izy ary mahatonga le hoe titre efapolo mba faliny izy zay za tena tsy efeniko mihitsy fa raha ny ray aman-dreniko zany mba ataoko hoe ohatran'izay fa reto raha vavindreo hitanareo tamin'ny sary teo mba ny dadatoako nenitoako anatin'ny fahasahiranana mba hiezaka hoe andeha anarina fiainana ijery ny taranaka manany taranaka nyreo olona reo fa tsy hoe olo-kolopona fa tena mampalahelo ianao indray mandeha hoe andadilady zany hoe itoriana isanandro zany hoe mbola matanjaka ka ny ana aloha ny teniko eto zany hoe matoa niakatra eto de tena hoe vonina zany hoe tsy tsahatra intsony tikatra tena tsy tsahatra tsony raha matoa Tereza azafady foatra ny tapahako kely ianao raha matoa Tereza raketa malala raha diniantsika ane zany fitinina le resaka teo de izao zareo foana no mitondra an'le raha any amin'ny fitsarana kanefa mahery ny 20 isanjato ny fiakarana any amin'ny fitsarana de mibata fandresena foana ianareo mpandova de tiako averina aminao ary zany le fanontaniana mampanontantena hoe ianareo raha teo efa nahazo titre hoe ianao matoa nahasany vakotra sy nizara tamin'olo-kafa zay ny antony mahatonga mantsy hoe misy titre hatrany amin'ny 270 izay miara-miady ankehitriny zany satria ireo olona manana titre reo zany lasa remise en cause daholo indray zany ireo olona rehetrarehetra hoe alakotsiny le teny frantsay satria tonga ny olona zay manana fahefana afaka hikitika an'le tany ary mandrava an'ilay titre zay efa nananareo de te antany ianao hoe ahoana ny tena fahitanao an'izany zavatra zany hoe inona raha ny tena antony mahatonga an'izany zavatra zany inona lay tosika ve sa lay lamosina sa inona mahatonga an'ireo olona reo tena hoe manana an'izany fahefana zany mahatonga anareo hiaran'izao zavatra tsy rary ny hitarainana ankehitriny atao amin'ny Sahia Lasa izao za aloha eto de sady varina no valalanina mieritreritra hoe inona mbola iny le orinasa tsiratsira lehibe io raha fanana ny vola angamba raha io hoe tanina malagasy kely io de anaovana jojay ohatran'izao de hoe misy ve araka le teninao hoe mety misy ve ny ao an-damosiny sa misy ny lavatanana za aloha eto tsy afaka naprofon'izay hoe tena izay marina ve ary za koa eto tsy afaka nymetsy ny fitsarana satria jereko mba manao ny rariny sy nihitsiny ihany le fitsarana hoe zao kosa ny rariny zao nihitsiny ary tena mamoaka ny didy tena hoe ara-dalàna tao amin'ny appel le farany itoriany anay tao neka tena tsy efeniko zany fa tena varina ve misy grosy be de be ohatran'izao maître ohatran'izao aiko tena 4 page ty 47 page satria ny lohany rehetrarehetra de miasa hoe ahoana am'izay ary ny amaranako an'ity
feony feritreretany eny manenjika anazy zany hoe tena mba tsy rariny kosa de tena namoaka tena hoe tena tsy haiko hoe fifaliko tao anatiny tao amin'ny salle d'audience tam'izany tsy hay tsony hoe mbola misy olona ohatran'izao ianao faly afaka herinandron'iny ary indray tena faly de afaka herinandron'iny ty indray no ise misy fitorinanareo ony de io mandeha io zany hoe raha fito zany nitorinana eto ya za manokana Lily raha farala raha matoty rezy raketa malala de tsy gaga aloha raha za manokana ho avy eo ny resaka resantsika rehefa avy eo fa raha ny zava-misy aloha ny hitako am'izao fitantanana ny fitondrana am'izao de tsy mahagaga mihitsy ty le hoe rehefa tsy maharesy ato de amironana dossier ato de rehefa tsy mahavoa ato de amironana dossier ato de tena mampalahelo ny vahoaka atao hoe madinika matetika ohatrany tsy de tiako le mampiasa an'izay terme zay nefa raha ny zavatra misy am'izao de ohatrany hoe mahavalalana ho ianao teo fa tena mampiteny mona mihitsy hoe firifiry reo vahoaka manana an'izany titre 270 zany de aiza ho aiza ny mba fijereny ny fitondram-panjakana manoloana an'izay inona ny mety efa nataonareo inona ny mety antsoavy tianareo atao manoloana indrindra an'izao nde atao hoe zavatra tsy rariny satria raha maheno an'izany ane de mahasanganehana mihitsy ny hoe efa titre efa tanin'olona titre ary maro amitsika zay mijery an'izao fandaharan'izao manana titre mipetrapetraka any anatin'ny entana any anatin'ny chemise maro samihafa any de sanatria rapidicité ny hoe miala ianao fa anantany ahoana no inona ny antso tianao manokana anaovana antsoavo am'izao fotoana zao manoloana an'izany zavatra tsy rariny mianjady aminareo zay voalohany indrindra aloha misy adiniko kely tam'izay le nahazo titre voalohany de zavatra nampalahelo de mba faly zany tam'izany fotoana zany moa zany manao tsy hay kely ahako fa raha vao miresaka ny tany io de matsiaro nakamboten'izany ako fito taona izy tam'izany fotoanandro zany nahazo titre de faly inona zava-nisy avy teo 14 avril 2005 nazahoana an'izany titre zany ny bitabitaka tsisy ohatran'izany inona tonga avy sendra nandeha tany Moramanga izay de verina avy tany Moramanga zany de ny alatsinainy iny inona zavatra niseho zay rehefa mipotra io orinasa tseratsera lehibe io nahita an'le titre zany de gagabe zay hoe ohatra nga misy an'izany izy tikatra de variny ianao hoe iny le vatiko moa taitra be tsy mba ho isemy manatitra convocation aminao fa polisy de tonga tao de andao andeha aka mpisolo vava fa tena enjana ty divatsika ty reto fianakaviana reto manatena atsika mivady fa tsy efenina fa efatrandro taorinany iny nazahoanany iny navadiko ary tsy andra maty zay tena zavatra tsy zakako ary tena tsy zakako hatram'izao de raha vao mahita an'io zana koa ako de mieritreritra raha vao mandeha amin'ny tany io ahako de le vadiko ny tsariko voalohany faro manaraka paka sary moa tavelany anatin'ny telefonako any io orinasa io mefy de ino moa zay paka tamin'ity taona raiky amby roapolo arivo de somary varina zany satria ny anadahako zany tsy nivavaka tamin'ny fotoanandro zany andeha mivavaka de fa maninona ianao tsy mandeha mivavaka de iambina ny tanitsika ery za fa hoe ohatrany fa milamina fa tsisy hoe amefy zany zay zany nataoko de hoe any amindria misakafo de hoe eno jerena ny tamby 12 ary mbola tsy tonga foana mahefy fa nakaizy de andany izy hoe atsoy olona ny tonga teo an-tranonay hoe ninjera mahefy zany hoe nahazo pointato mihitsy zany hoe mahazo rasindra mahita n'iny tany iny zany de misy olona naseny amambolimbolo moa zany de misy an'ireo fandrotsarana reny de voafonga an'iny de nisy vady de ninjera an'iny de mbola navita nandeha tany an-trano any de andeha an-trano de misy ohatrany tohatra zay mantsy miakatra eo amin'ny mamanay ninjera fanindroany teo zany hoe fa nikorotana nanomboka tatiza maty ny paka iny tsy paka fandresena fa paka
tapaka an-dranomaso zay mihitsy zany eto avy eo zay vao anao antsoavo be mihitsy zany hoe na ny fitondram-panjakana ny rehetrarehetra fa zay zany ny zavatra hoe adiniko kely zany fa ny anahy zany teo amin'ny vadiko zany ny tena hoe maro ny maty eo ny dadatoko lamatony efa maty koa e tsy nisitraka ny tany io e efa misy tato amin'ny razavy tsara tsy nisitraka ny tany io mba nana tena fivoarana. Tiako resana kely Ramatoa Thérèse Raketa Malala misy émotion be eto amin'ny plateau amin'izao fotoana zao fa tiako tenenina hoe le navoan'le anadanao miala tsiny ohatran'ny hoe mamofota mandrikely aho ny amin'ny hoe le resaka hoe ozy ianao mantsy hoe namefy namefy an'le hoe nisy amefy zany le tany iza ny manome an'le autorisation an'le resaka hoe famefena. Teo amin'ny famefena aloha tamin'ny fotoana andro io zany izy de mbola tsy nahazo ny autorisation ale kosa aloha tonga de zay hoe zay ny marina satria andro trio zany mbola niantso zany hoe amefy zany on de tsy marina fa zay ary tsy namoaka permis ho andry zareo de taty afara zany herinandro nafatesan'le anadahako de teo le nikropaka hoe efa nahazo permis zareo zany hoe zay tsy nahafantatra iza tao amin'ny commune na iza namoaka an'le izy tsy fantatra fa de mivoaka manana permis ara-dalàna manametraka opposition zay tompoko tao amin'ny commune nametraka zahay hoe io tany io ane de mbola misy prénotation io tany io de mbola misy ady any amin'ny tribunal donc zany na izahay na izy zay ne manaja lalàna zay zao ny nanana titre zany de nanana juridique tsisy prénotation nentina tao amin'ny commune de ohatra mbola misy kely an'izao ony tsy manino fa tsika miara-miasa de aleo aloha hijanona zany zany metaka prénotation amin'le tany le orinasa tseratsera io de niatona le izy fa maninona raha fa ohatra ka mpanambola zany de afangiana le izy somary tankina kely tena ohatrany tena hoe osako zany hoe sao de tsy zaty miresaka amin'ty reto olona reto Maria no fa commune Katikely lafy le resantsika eto ary amin'ny mampanolo-tsaina anay moa zany de sanganina koa zay sy lili eto satria permis de construire délivrena nefa ny araka ny teninao teo hoe ny tany mbola litigieux de mahavarina ary ny be ny tanàna na Katikely lafy de mariana fa de hirika miara-miasa amin'ny fitondrana ary rano fanambina atao de niaro vahoaka sy ny sisa de mahagaga ihany raha ny zavatra misy moa zany sy ny zavatra re amin'izao fotoana izao. Mbola iresaka misy mahakasika an'izay tsika rehefa avy eo fa iverenako ilay namarana ny mpanolo-tsaina rarinirina Clémence azy teo Ramatoa Raketa Malala Thérèse hoe misy antsoavo ary ve tianao ampitaina satria araka ny resantsika de tsy mijanona eto ty resaka tany ty fa betsaka ny olona iaran'izany ary mbola iresaka an'izay zay rehefa avy eo fa andao maiko anao ny fitenenana amin'izay antsoavo tianao ampitaina satria fotoana zao mantsy ny ratsy diso mantsy tanatin'ny fotoana nampiantsoana reo mpanao gazety vao maraimbe de efa ny mpitandro filaminana koa niatra teny toerana mampanontany tena ihany hoe mpiaro ny vahoaka sy ny fananany ve sa mpampiorooro ny malagasy kely mba miady ho an'izay zavatra ananany petraka ny fanontaniana fa de omeko anao ny fitenenana. Sotra betsaka nanome fitenenana raha ny antsoavo ataoko angamba aloha de maro voalohany indrindra mitodika amin'ny fitondram-panjakana tena hoe mangataka re tompoko tena hoe mba jereo ny vahoaka madinika zay efa niady mafy tamin'io tany io tsy hoe tany nangatana na tany natao ary le tafa tena tanindrazana manapirofo an'izany misy fasandrazavy tsara ao misy fasandrazavy maefa ao fasana ataoko hoe efatra angamba ny ao tsy angamba fa efatra de mitodika aminao Andray Matofilo tena mba jereo re le malagasy tena mba jereo hoe mba hisitraka ny tany ny malagasy fa amin'izao fotoana zao ka titre rehefa nampela-tananao de tonga de tsy hanao tampoka io raha fa tsy riritiny vahiny zay ny anaovanay antsoavo fa roa manaraka zany miantso ny malagasy mitovy amiko
zay voany ajojay ohatran'izao. Tokony iray ina isika vahoaka malagasy hoe kelikely anaoriana kely ane, tsy ataoko hoe 10 taona na 7 taona fa aoriana kely. Za zao zay miresaka zao a, 4 taona ny karakara an'io tany io, efa voto zao ny voloko. Mbola tsy azo ihany fa mbola ady amin'ny tribonaly. Tiako atongavana amintsika vahoaka malagasy de hoe aza varimbarina manana aretina. Fa na ao an-tranonao ao ary titre io, ka tsiriritiny hoe misy vahiny tsiriritiny fa tsy anao io rapitso. Tsy anao io rapitso zay zavatra mahazo anay amin'izao fotoana zao. Zay ne ka nibitaka hoe nandresy fa de nivarotra. Reo olona hitareo ny vita taminay. Entina ianajariana hoe mba jerena ny taranaka ohatran'izao. Mba satrinay ne mba hoe mpanambola be ohatran'izay. Mahay mampiasa vola ne reo taranaka reo e. Tena hainy za mampiasa vola zany. Fa noho n'inona, ny malagasy zany tsy mahantra fa ampantraina. De rehefa ampantraina de tena alatsaka, tena fitetaka amin'ny tany. Zay zavatra zay zany tena tsy zaka. Zay zany eto de zay zany antsoavo ataoko anareo vahoaka malagasy zany hoe za zao ny tratran'izany. 2 taona, fitsarana tsy ato, titre efa ampelantanako nalanao amiko. Zay kely anananao azy de mbola hosintomina aminao. Tsy toriteny angamba ny andehanako eto fa anazava za, manao antsoavo koa za amin'ny mpitandro filaminana. Re tompoko e, vao nanangana chapiteau ane zay e, de fa avy ny gendarme aloha. Hoe fa inona de zay anao aneto fa de olona vitsivitsy ihany fa araky ny tenin'ny filoha hoe ny elanelana ajaina ihany. Za aloha tena matahotra an'le aretina. Tsy nisy olona be de be eo. Fa ny mpitandro filaminana ny betsaka ary noho n'olona tonga teo. Ny seza ary naika tsipa noho ny hoe aleotsika hifandamina. Gendarme avy any amin'ny FIGN any teo e. Polisy mifipy any teo e. Ngamba re hitanareo le sary teo fa misy efa le fanotifirana lacrymogène reny. Nga tany miady io. Zay teo ne dadabeko asa olona folo. Mpitandro filaminana ho an'ny betsaka noho n'izay teo. Manao antsoavo lehibe ho anao ministre ny gendarmerie Cheg. Tena manao antsoavo mba jereo reo miaramilanao reo. Mbola misy miaramila ne mbola ao amin'ny trano ao io e. Misy polisy ane manao antsoavo ao amin'ny polisy. Fandrepalemana eo aminay eo, raha fandrepalemana ny tongavana gendarme ohatran'izany bravo. Fa tsy zay le misy. Fa raha vao hoe mitsofoka eo le tompon-tany de atsojay. De polisy be de be sy gendarme ny tonga eo. Tena be de be. Ka zay mba natsoko avo amin'ny eo amin'ny gendarmerie sy ny amin'ny police nationale hoe tsika zao miady amin'ny valanaretina, be de be tsy manao kasibosy eny an-dalana eny. Reny angamba ny tokony ataovantsika fanentanana mafonja. De jerena ny asan-dahalo. Ohatran'izany amin'ny fandrepalemana. Fa tsy le olona maneho hevitra amin'ny rariny sy ny intsiny no tongavana andihana mpitandro filaminana be de be eo. Fa efatra farany angamba de fatelo farany ny eo amin'ny fitsarana eny misaotra anareo indrindra. Tsy de misy loatra angamba ny olana mikasika ny eo amin'ny fitsarana fa tena manao ny asany ao. Eny miezaka ianareo. Misaotra anareo ny amin'ny efa vitanareo misaotra anareo mbola hijereny dossier io tsy mety misy fiafarany io mba hijeriny rariny sy ny intsiny mba ny feo ny feritreretanareo amin'ny zavatra ny anaranareo no hibaiko anareo fa tsy hijery ny tombotsoan'olona manokana. Fa de nareo ngamba no anaovako fisaorana lehibe hoe tena mijery tanteraka ny raranay io. Zay ngamba ny zavatra hoe tena farana ataoko. Ya de mankasitraka ny ramatoa Thérèse Raketa-Malala isika ny vahiny ato anatin'ny fandaharana mahasamijoro milaza ny zavatra
tsapan'izy ireo fa tsy rariny ny antsonjay araka ny nambarany teo mianjady aminy sy ireo atao piara mandova sy ny taranaka zany olona mandova ny tany eny tanan-drano zany ary engany ny fanirinay de ny ahitanareo ny rariny sy ny itsiny ary tena itsara marina tsy mitanila tokoa ny fitsaranaka ahitanareo ny rariny sy itsiny ao anatin'izao raharaha zao rariny sy itsiny raha teo ny anaran'ny titre anankiroa izay niangany ireo titre 250 izay azon'ireo vahoaka eny antanan-drano ireo ka omeko any lilingamba ny fitenenana ny amin'ny fanovizana ny fandarana fa makasitraka anao raha matoty raizaraka malala makasitraka anareo nanasanaty eto ya manatitra ny fisaorana ho an'ny ramatoa Tereza Raketa Malala moa izay averiko eto ihany hoe anisan'ny mpandova ao anatin'ilay raharaha tany eny amin'ny faritra Antanan-drano dia nitondra fanazavana be dia be tamintsika izy fa te hisarika ny saintsika hoe anankiray ao anatin'ireo tranga be dia be mitranga momba n'ity olana miresaka tany ity tena be dia be tsy eto Antananarivo ihany fa hatraizatraiza ary resaka misy kokoa makasika an'izay izay aisin'ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina rehefa avy eo fa hidirantsika amin'izay raha teo dia andonga anaraka ity fanadihadiana fohy ity itsika makasika na mbola ady tany ihany teny amin'ny faritry ny 720 hektara teny tsy resaka betsaka fa arao ity fanadihadiana ity. Resy teo anatrihan'ny fitsarana ireo mponina efa tompon'ny tany etsy amin'ny 720 hektara atsimo, tany izay ananan'izy ireo taratasy mazava rehefa misoratra amin'izy ireo raha ny fanazavany solotena mponina. Araka ny fitantaran'izy ireo dia tamin'ny taona 2024 no nisy ny fivarotana ny tany tamin'ny teratany karana iray ary efa nandresy izy ireo tamin'izany ka nangina ny raharaha. Taitra nefa reto mponina reto raha naray taratasy avy amin'ny fitsarana indray ny efatra me lasa teo nanambara fa efa n'ilay teratany karana monina ny maiva-tanàna ny tany ary afaka rovolana no andraisany sy anangana ny fotodrafitrasa eto amin'ity toerana manoloana ny building fonenan'izy ireo. Manana ny antony goavana entin'izy ireo mitaky ny tany reto mponina reto raha ny fanazavany. Rehefa nividy tany amin'ny CMA zany zay dia namena an'ilay règlement intérieur règlement copropriété iny. Tena anatin'ilay règlement copropriété anay iny tafiditra ao anatin'iny hoe tany daholo ny rehetrarehetra dia hoe misy assise foncière dia ty toerana ity zay alainy karana ty no assise foncière anay. Zany hoe ato anatin'ity daholo momba nyty building ty ny évacuation d'eau momba ny installation électrique anay dia donc zany raha ohatra zany ty taninay ty ka ho lasan'le karana dia zay zany tsy manana fa tsy espace kely fotsiny ivoanay amin'le toerana. Dia ny insécurité anay amin'izay fotoana izay resaka raha sanatria misy aitrano dia tsy mahita lalana ivoana nefa izay eto efa olona atao hoe 500 latsaka kely eo ny isan'ny olona mipetraka amin'ity trano ity. Arak'izay teny eninareo zay zany dia tsy manaiky izay fa miady hatramin'ny farany izay. Efa tafiditra anatin'ny assise foncière ho azy ireo ity tany ity ka tsy tokony ho amidy amin'ny olon-kafa intsony. Nampiakatra andraraha araka izany ireto mponina hanoherany ny didim-pitsarana ny voaka izay tsy natrihan'izy ireo akory ary miandry izay hovaliny fangatahany ka hanovan'izy ireo antsoavo amin'ny sin'ny mangarahara. Efa misy taratasy zany ara-dalàna zany azonay izay mahatonga anay miteny tany amin'ny commune sy ny CIMAD hoe assise foncière ty tsy mitovy mihitsy mantsy ny assise foncière sy ny espace vert. Assise foncière zany dia hoe efa anay le tany anay le toerana koa nahoana no lasan'ny karana torak'izao tamika le izy dia ohatr'izay zany le mba dinay zany ory fitondram-panjakana mba jereo akaiky izay efa mijaly izay nanarahantsika azy teo moa zany dia mahasanganena averiko izay fitenenana izay mahasanganena ny zava-misy satria dia jalo ny vahoaka lili raha tsorona ny zavatra narahantsika tao anatin'izay reportage anankiroa izay sy ny témoignage na ny fijoroana vavolombelona nentin-Ramatoa Tereza Raketa Malala teo. Mijalo ny vahoaka hoy ao ary mitodika any amin'ny fitondram-panjakana ny masony rehetrarehetra amin'ny zavatra manahirana sarotra lalovan'ny vahoaka ohatran'izao efa tsy resahantsika intsony ny resaka olana ara-tsosialy ny sakafo arotsaka ny sakafo hohanina sy ny sisa efa tsy resahana intsony fa zany le averiko kely ary indramiko ny teny Ramatoa Tereza teo kely anananao aza mbola alaina aminao dia mbola esorina aminao. Mampalahelo ny vahoaka malagasy ankehitriny ary mitaraina ary ny zavatra mitranga dia mitodika foana arariny be le fitodiana any amin'ny fitondram-panjakana hoe mba jereo hoe
mba jereo ny zavatra misy te iresaka kely Lili satria ny rehefa mbananao fikarohana tany anatin'ny tambajotra tserasera tany dia nahita anity sary sary izay nandeha tamin'ny fotoanandro ny fampelezan-kevitra izy ity tamin'ny fotoanandro ny nanaovan'ny filoham-pirenena ankehitriny ny fampelezan-kevitra tany amin'ny faritra Boeny iny tamin'izany fotoana izany no atao hoe nampahafantarana angara zay ny azo ilazana anazy ny hoe vonina tanteraka ny tenany ny iady ho an'ny vahoaka ary amerina an'ireo tany izay alain'ny vahiny amin'ny vahoaka angamba ny lilira farala tonga ny fotoana iandrasan'ny vahoaka n'izany fampanantenana izany ary tsy tokony hoe anao antsoavo akory ary ny vahoaka fa tokony andeha atao hoe lojika fotsiny am'izao zany hoe raha misy ny raha tany fanolana ny malagasy amin'ny vahiny de tokony hijery sanatria hoe fanomezana tombon-dany foana ny teratany malagasy ary sanatriavina ihany koa hoe fanaovana tsinitsina ihany koa ny teratany vahiny fa mba jerena kosa ny hoe atraiza manahoana ny fitsangany zavatra misy ao anatin'izany zavatra izany satria dia mampalahelo tokoa raha ny zavatra norenesitsika teo be dia be ny resaka ady tany ny raha tsy resaka fotsiny tsika zao misy raha ady tany mandeha any Sainte Marie misy ady tany mandeha any Tomasina am'izao de miraviravy tanana hoy aho teo ny vahoaka malagasy ary zay angamba ny raha zaina le hoe vely rano eo indrindratsika mantsy Clémence Rariny namerina kely nijery an'ilay asa raha tsaronao nisy an'ilay face à face ny filoha Marc Ravalomanana talohan'ny fiodinana faharoa niarahana tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny de miverina mijery an'iny mino fa misy fotoana mety afaka naraka ampany amin'iny ihany tsika tsy oriana kely fa ozy hoe namafisy ny mafy mihitsy zay hoe ny azy tsy fampanantenana fa velo rano ho tanterahana fa izany fanatanterahana an'izany amin'izao fotoana zao ny atao hoe homme d'état olo-mpanjakana de olona mitazona ny teny nomena rehefa miteny zavatra ianao hoe midiny sistany de midiny dikan'izay fa tsy hoe à l'exception de zao de mba tsy midy kely aloha rehefa miteny ianao hoe mihiboka tsika de mihiboka ny dikan'izay fa tsy misy hoe miverina amin'ny zavatra tenenina foana hany ka rehefa miteny ianao hoe eny de tsy ianao makin'ny olona azy mialatsiny fa ho raisiko manokana raha resaka olana tany resantsika Clémence Rariny nanana olana tany koa ingeny pon'ny vato aoka tsy ho adinoana ary tsy ela akory zany fa voaingana de aingana ary tena ankasitrahana manokana mihitsy ny fandraisana andraikitra nataon'ny ben'ny tanàna zay ben'ny tanàna ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Penjina Andrianarso zay tena niaro ny mponina amiko de zany ny tena atao hoe ray aman-dreny rehefa misy marary an'ilay zanaka ary zony mihitsy ny miady ho an'ny tany eto amin'ny fireneny ane izy raha mandeha makany a Frantsa ange ianao Ramatoa Rarinirina Clémence raha mivoaka tsy misy taratasy asasakadiny efa mampanano momba anao hoe manahoany fa maninona no eto amin'ny tany koa de sady efa to lasa fiteniny avy any ivelany no irado zay no lasa teneniko no mbola hatramin'ny tany hitsahako sy hilevenan'ny malagasy ihany koa aza de efa ho ady sy tolona vao afaka isa ilaza ianao fa taniko ty anaty ary de tsy ny valeur morale sentimentale an'izany hoe tany zany ohatrany efa hodina tsy hita fa hoy aho hoe ny fihetsika tahaka ny nataon'Andriamatoa ben'ny tanàna ny vato ho amanokana de fihetsika matedera Clémence Rariny hoe zany no andrasan'ny olona ka tsy magaga raha zay miteny rehetrarehetra de miteny hoe manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana fa maninona zay no atao an'izao eto amin'ny taninay ary averiko le teneniko iny Ramatoa Lilira Farala de ny hoe lasa manome exemple ratsy ho an'ilay atao hoe le firenena mihitsy ve satria le fiarahamonina amin'ny ankapobeny satria ny mpijery atsika zao am'izao fotoana zao mino marimarina fa misy mikoropaka any hoe manahoana sy manahoana tokoa moa ny antota taratasy momba nyty tanitsika ty fa jereo ary zany nen'ny olona efa titré efa borné efa misy plan de mbola vitan'ny sasany any no maka azy ary te hiteny koa ako Ramatoa Lilira Farala hoe marina fa tsy Antananarivo Madagasikara saingy eto Antananarivo aza jerevo ny zavatra mitranga etsa 67 ene iny etsy Antanandrano ene iny de jerevo ny zavatra mitranga maika mo fa any amin'ny faritra nde ataotsika hoe
tsy tena hoe lavitra andrina fa ndeha tena hoe lavitry ny renivohitra, lavitry ny fahita lavitra afahana manao antsoavo ohatran'ny eto amintsika hoe afahana miresaka manao ahoana ny zavatra iainan'ny vahoaka. Hitantsika nisy tranga faraparany tamin'ny heritaona iny raha tsy diso tany amin'ny faritra Bongolavy tasy iny. Ohatrohatr'izay ihany koa fa ny tena mampalahelo aneo dia ny maheno. Nisy carrière ihany koa tany amin'ny faritra Ambatolampy tsy mahafotsy iny dia hoe misy olona akaiky ny fitondrana ao ambadiky le fangalana n'ilay carrière fanomezana zany amin'ny vahiny dia hoy hoe anao ahoana ny zavatra iainan'ny vahoaka raha mbola hitony zavatra tranga toy izany. Raha ny kely ananan'ny vahoaka tokoa aza esorina aminy. Ka eto zany dia ameko anao ngamba ny liliny fampidirana satria efa natsidika teo ihany ny hoe inona tokoa moa ty fampanantenana. Efa nilaza ihany izy hoy aho teo anatin'ny fampielezan-kevitra ny amin'ny hoe amerina ny tany izay mety alain'ny vahiny ankeriny amin'ny malagasy fa inona tokoa moa raha iverenana izay zavatra andresahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay. Ya, nanaitra moa ilay filazany hoe somary voatevateva aza ny soratra masina izay nisafidian'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany hoe efa tsy fotoana ny fitenenana mino izany intsony izao izy fa fotoana ny velorano ka velorano ny ataoko dia amiko olom-panjakana ary filoham-pirenena ankehitriny no miteny an'izany teny izany dia te an-tany ary averiko aminao izay manaraka ity fandarana ity ny fanontaniako hoe filoham-pirenena mitazona ny teniny ve izy satria tao anatiny izay débat fasy a fasy ny fanaovana izy mirahalahy mianaka izay tany amin'ny 6 Desambra 2022 tany dia misy zavatra nolazaina ary dia roa taona sy tapany aty aoriana tsika andao hijery hoe aiza ny fahatanterahana izany tena mitazona ny teniny tokoa ve alohan'ny hirsotsika amin'ny resaka manaraka ihany koa dia andao anaraka an'izay ampahantsary foy izay sika hijerevana ny zavatra noresahana tamin'izany 6 Desambra 2022 izany. Za dia miteny eto, za dia ho filoham-pirenena, hitsinjo ny majinika, hitsinjo ny vehivavy, hitsinjo ny tsatsa, hitsinjo ny vahoaka malagasy iray manontolo. Zakako ny mandainga, marina ihany tokony lazaina amin'ny vahoaka malagasy. Tsy mety ihany koa ny mamitaka, satria tsy mihetsika an'izany ny vahoaka malagasy. Olom-panjakana manana ny maha-izy azy, olom-panjakana izay mitondra ny firenena ankehitriny no miteny an'izany. Ramatoa Clémence Raharnirina ny voalohany izay tena nanaitra dia hoe hitsinjo ny vahoaka madinika, hitsinjo ny vehivavy indrindra raha tsy diso anisan'ny resahana tanatin'ireny fampielezan-kevitra ireny hoe atao 50 isan-jato avy ny lasy ny vavy ao anatin'izay andraikitra rehetrarehetra hifampizarana fa te hitodika aminao manokana eto akoatra ny mampanolotra ity fandarana ity antsika amin'ny rahavavy moa dia rahanareo any tokantrano any malala fa mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra izahay misy raharambo vaivay Ramatoa Clémence Raharnirina mahakasika anao manokana amin'ny mampanolotsaina izay natolotry ny vovonana IRK anao teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra efa hitanay ny ely iraky ny tambajotra serasera fa ianao dia nahazo taratasy manokana raha tsy diso dia olona anisan'ny faratapony izay efa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha izay tena anisan'ny ray aman-dreny be eto amin'ny firenena no anisan'ny manasony an'io taratasy izay tonga any aminao io iverina kely koa any amin'ilay hoe tena hanome sehatra ho an'ny vehivavy hitsinjo ny vehivavy fa ankehitriny misy vehivavy mandray andraikitra ity ary miady ho an'ilay zavatra niteneniny filoham-pirenena tamin'izany hoe hiady ho an'ny madinika zava-misy mantsy na zao fandarana ataontsika izao aza izay tsy voatery ny rehetra no ankasitraka anao aloha miakatra eto fa dia tsorina ny resaka fa isika amin'ny rahavavy no nifanaiko hoe andao hanome sehatra ho an'ny vahoaka madinika tsika satria ny antom-pisinay rehefa nofidiany vahoaka averiko ihany dia ny hamerina aminareo izay tambiny izay fisafidianana izay ka hiteny hoe izahay ane ka miady ho anareo hoe raha tokony mandoha vola be vao afaka mba miakatra amina sehatra ny hainao manjery dia ankasitrahana be dia be ny MBS-ny teny hoe amampanolotsaina ny tanànanareo mirahavavy mena sehatra nareo afaka ampiakatra ka ianao anisany ataoko hoe hiarany zavatra izay tsy araky ny eritreretinao angamba satria ianao dia lohalisitra ary ny sarinao no tena hitanay miely be tamin'ireny fotoana ny fampielezan-kevitra ireny inona ny tena marina mahakasika an'ity taratasy tonga taminao ty dia mahavariana tokoa ary mampalahelo le hoe za tsy mandainga ozy teo fa nefa ny zavatra hita dia hafa ny zavatra tenen'ny vava
dia hafa ny zavatra ataony ny tanana. Ny filoham-pirenen'Andry Nirina Rajoelina dia isan'ny marina ny teninao Ramatoa Lilila Farala hoe ametraka an'izany vehivavy zany, hoe anome sehatra ny vehivavy eo amin'ny sehatra fanapa-kevitra rehetra eto amin'ny firenena. Marina ny teninao, za zao dia isan'ny mpanolotsaina IRK, lany tamin'ny vovonana IRK, lohalisitra mihitsy araka ny teninao, fa dia mahagaga, fa dia ity le taratasy, ity le taratasy voarayako omaly izy ity, gagabe aloha za fa tamin'ny alalan'ny postra no nandraisako azy, zany hoe fa tamintsika nivory Lili tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo, dia fa nanarakaraka teny le mpanolotsaina IRK Franky, tonongo kely ny anarany, dia nomeny ahy ity taratasy ity hoe ity ny taratasinao indray tany amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, inona ho le votoatina dia io le hoe radiation à la coalition moa izay no soratany ato dia za moa tsy nentina indray satria ozy soniavo ity taratasy ity. Mialatsiny aloha fa ataoko angambany fa na dia anao tsinotsinona ahy amam-panolotsaina raha dia mba sy voasiny ihany ny amba atao hoe ny dinganan'olalovako tamin'ny sehatra maro samihafa anatin'izany ny asa fanaovan-gazety, tsy hanaonao soni taratasy fahatany zany ara Clémence Nirina. Dia nalefa ny postra moa le izy dia ity voarayako ity. Tantaraiko anao Ramatoa Lilira Farala, namana Lilira Farala, zavatra mitranga dia hoe za zany dia efa nitadiaviny aloha hoe esoriny, esorina tsy ho mpanolotsaina. Fantatrinareo mpanolotsaina tsara zany, fantatritsika mpanolotsaina. Efa nitorininy zany atao hoe filoham-pokotany TGV ny tenako. Tsy haiko hoe za ty ve Clémence Nirina efa niditra lalina tany amin'ny resaka fizarana tosika fameno sa vatsitsinjo sa tosika tsinjo sa tsy haiko tsinjo any amin'ny sefokotany no hidirana filoham-pokotany ny rarahako amin'ny mampanolo-tsaina. Teo ihany koa ny fitoriana izay nataony ben'ny tanàna ny Ainandriatsitoaina, ny Ainandriatsitoaina Franck Michel, tena anivon'ny tribunal administratif daholo no nanaovana zany fitoriana izany hoe esory io olona io tsy mpanolotsaina. Inona ny antony nanaovana ny fangatahana fa ny esorana Lilira Farala, tiako zany ny ampahafantarana antsika mpanaraka n'izao fandarana zao. Inona ny antony dia hoe satria tsy mandany lalàna, tsy mandany ny budget. Tamin'ny voalohany razain'le filoham-pokotany dia tsy nandany an'le budget. Le budget izay fantatro tsara namana Lilira Farala fa ahitana n'ity fourrière roa tapitrisa ariary. Ary ny tenako zao dia ary ny tenako zao nefa dia avy amin'ny sehatra ny fitaterana aoka tsy ho adinoina. Roa tapitrisa ariary ny tao anatin'ny budget. Lôjika Clémence Nirina raha tsy mifidy an'izany. Zany no isan'ny nanenjehana ny tenako ary be dia be moa ny dossier fa ny apahany ihany netiko eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao namana Lilira Farala fa ity ilay fitoriana dia tao anatin'izany dia hoe ianao koa tsy mifidy ny stèle, le stèle izay mbola hitantsika etsy Akorondrano eto zao izy mbola tsy vita izy aloha hatreto fa andalam-pamitana angamba. Ianao tsy mifidy stèle, ianao tsy mifidy ny PAM, ianao mandainga momba ny resaka taxi, resantsika rehefa avy eo le resaka mandainga momba ny taxi raha sitrako ao namana Lilira Farala. Zany rehetra zany no nitorian'ny filoham-pokotany ahy. 5:07 alina no nifidy anay teto IRK ny resahako io ary andeha atao hoe tsy mora no natao hoe nifaninana taminareo tao anatin'ny team satria mafy zany team zany eto Antananarivo renivohitra. Kanefa dia tapanetre-tena lehibe no nanekena nitarika ny lisitra IRK hoe irotsaka satria ametraka fanofana. Teo mbola namafisiny ny Andriamatoa filoham-pirenena le hoe za dia hiaro ny majinika, hiaro ny vahoaka ary za tsy mandainga ary za hiaro ny vehivavy. Kanefa ny zavatra hitako amin'izao fotoana izao dia ny antsonjay ampiarina amin'ny olona izay miezaka mijoro miaro ny vahoaka. Ary ampanetre-tena ny tenenako an'izany satria le raha antsika nahita teto namana Lilira Farala ary tsy za rery kosa nefa mandainga raha hiteny fa za mpanolotsaina kely IRK Clémence Nirina fa teo ianareo mpanolotsaina ny team izay niarakitsika tamin'ireny fiarovana ny atao hoe ny ponina izay teo Sorano raha nisy ny fanapa-kevitra ny resin'ny exécutif na ny mpanatanteraka andrava anireo tsena teo Sorano. Averiko amafisiko amintsika mpanaraka ny fandarana Sahia Lasa zao fa izahay mpanolotsaina 7 tsika Lili ny tsipaka hoe azarodana ireo tsena ireo satria ny antony mbola mehana tamin'izany fotoana izany. Satria ny antony
manana taratasy reo olona reo tsy nisy nefa ny fijerena an'izay taratasy zay ary tsy nisy ihany koa ny fijerena ny vahaolana ho an'ireo olona reo de zay no antony rahantsika zay indrindra mitsipaka an'izany zavatra zany tamin'ireny fotoan'ireny mantsy dia nijoro ny mpanolotsaina avy eo anivony antokotiko Madagasikara Clémence Ararynirina ka ho tsarovana fa tena nisy fotoana mihitsy aza ireo olona rehetrarehetra zay manana ny tsena hoarodana no tonga nitaraina teny amin'ny QGT ny Belair ary tena ny fandinika taminay mpanolotsaina hoe inona ary no andao atao hoe anisany fionana tamin'ny mpanao gazety ny rahantsika nijoro teo mba entina ilazana ny amin'ny hoe rehefa misy zavatra tsy rariny sy tokony hijoroana kosa dia hijoroana hatramin'ny farany zany zavatra any ohatra ny iverena kely Clémence eo amin'ilay resaka hoe tsy nifidy ianao, tsy nifidy ny stèle ianao, tsy nifidy ny teti-bola ianao dia mampiome ahy ihany satria raha misy ny olona tena manangan-tanana sy miady mafy ao amin'io conseil io mba hanaovana ny latsabato miafina dia ny avy ao amin'ny RK dia manontany tena hoe edivana mafy ny hanaovana latsabato miafina ho tombotsoan'iza moa fa ankehitriny anefa dia sa ny milaza ny taratasy raha ilay filoha-poko tany manokana teo ny resahantsika fa dia mahafantatra tsara zany izay vato nofidianao tao amin'ny miafina tao raha matoa Clémence Ararynirina ianao dia tsy nandany budget ianao dia tsy nandany stèle noho izany dia mendrika ho asorina ianao iverina kely koa hoe eo amin'ilay fananana safidy ao anatin'ny fanehoan-kevitra isika ho ianao na izao na ianao lilira faralahy lili azy sy Clémence Ararynirina ma Clémence azy fa tsy resaka vovonana eto nantoko politika dia hoe tena nifanaiky tamin'ny vahoaka izay nifidy anay fa hitsinjo ny malagasy sy ny madinika raha mbola misy rariny tokony hijoroana dia hijoro amin'izany hatrany ny tena olana mantsy dia raisin'ny olona ho tahaka ny vata fandefasana taratasy na boîte aux lettres fotsiny izay mpanolotsaina dia manomboka mazava aminareo rehetra ny tokantrano ankehitriny zany hoe inona no zavatra mitranga atao tery manta zay atateraka ny tianao atao na iza manaiky na iza tsy manaiky ary andraisana fanapa-kevitra manokana izay mety ataoko hoe inona re zany ilazana azy hoe ianao manokana dia fitaovana anisany tsy mampandany ny zavatra tiana olonanina dia betsaka ny sanction na sazy zay tiana ampiarina aminao tonga hatramin'izao sehatra hatramin'ny androan'izao fa ny etsy andanin'izay hoe ho an'ny mpanolotsaina eo anivon'ny tiako Madagasikara manokana dia mijoro amin'izay toeran'izay hatrany ary niza vonona ifanometanana sy fanohana aminay eo dia izahay eo foana amafisiko kely ihany ny hoe nresahana be foana ny hoe ny antoko ty mamakatsy makarosiny sisa fa tamin'ny farany teo fivorintsika farany dia aoka hazava tsara fa raha 520 tompoko ny mpanolotsain'ny antoko tiako Madagasikara dia nahazo vato 720 zahay tao marina fa tsy mibata fandresena fa hoentina ilazana hoe misy rafitra mifehy mazava ary zany ny atao hoe antoko politika mijoro ara-dalàna fa tsy hoe vovonana foronina hiatrehana fifidianana fotsiny averiko any aminao ny fantaniana Clémence aloha sady zay mihitsy ianao namana lilira faralahy hoe vovonana foronina hiatrehana fifidianana tena marina loatra zany ambaranao zany satria ny IRK dia tena natsangana noforonina mba hiatrehana le fifidianana communaly ary raha mandefa taratasy aty amiko ny coalition tsy haiko moa hoe vovonana ve zany ny andikanana izy ty amin'ny teny gasy fa dia na mifampiresaka raha dia atao amin'ny teny frantsay foana moa zany fifampiresahana angambany za mety tsy gasy andefasana taratasy amin'ny teny frantsay fa dia zay le zavatra mahavariana hoe na ao anatin'le taratasy aza dia tsy mentionné na tsy voateny ato anatin'ity mihitsy ny resaka hoe IRK satria la IRK satria namaly n'ity taratasy ty aho androany ihany namana lilira faralahy ny IRK dia tsy mijoro ara-dalàna fa ny rafitra mijoro ara-dalàna raha o resaka hoe fiatrehana fifidianana dia ny IRD nefa ny anenjehana ahy zany dia hoe sorina ianao anatin'ny vovonana satria ianao dia nanitsakitsaka ny règlement intérieur aiza le règlement intérieur lazaina ato fa hoe ny candidat rehetra ny isika rehetra hony ohatra miverimberina le rehetra dia tsy maintsy manaja atsakan'izay andava ny ligne politique sy ny directive izay apetraky ny vovonana politika isika rehetra ary manasoniny engagement sur l'honneur zay indrindra anisany nanasonian'izany taratasy misy engagement sur l'honneur izany ve anao mahakasika an'io mihitsy aho hoe Andriamatora Tsirahona Norbert Lalany manosony an'izany taratasy zany dia engagement taiza ary raha miteny izy hoe tout candidat dia ataoko angamba ny lilira faralatsika samy niatrika fifidianana ianao candidat na dia tsy loalisitra aza
dikan'izay raha ohatra ka miteny izy hoe to candidat de tokony izahay 5 samy candidat no niaraka nanao an'izany sonian'izany lazaina fa engagement sur l'honneur ary lazaina fa hoe tokony hafantatra an'izany resaka règlement intérieur nafitsipika anatin'izany ny tiako hiaviana de tsotra ary nresahanao teo le izy hoe nataonao ohatry ny esteny any ary marina be le izy hoe ohatrany hoe de tena nanatrika atao le président apokotany nanatrika atsika nanofidianana fa io efa atram'izay no efa nataony be ny tanàna mihitsy ny fomba rehetrarehetra any esorana ary izy ary moa de mbola nitondra andraraha teny anivon'ny fitsarana ihany keo tamin'ny alalan'ny préfet de police zany rehetra zany de manapirofo fa resa be ny démocratie resa be ny démocratie satria lazaina fa hoe tsika de tany démocratika kanefa ny raha milaza ny marina ianao tsy zakany sasany ny marina ambaranao de amoahana n'izao taratasy zao io moa efa fanteneko anao teo efa mivaliko le izy ary ny namalina azy satria izy mbo miseho mahay teny frantsay izay koa tsy atory vonjodina am'izany de tsotra be ny namaliko azy hoe je n'ai été candidate qu'au nom de l'IRK tsy candidat ary tsy amin'ny anaran'ny IRK irery any dikan'izay ny fanapahan-kevitra anala ao anatin'ny IRD dia tsy mitombona zay zany le izy valiko zany zay hoe tsy mitombona ary satria mantsy ny zavatra mahavariana de miresaka izy hoe radiation zany na hoe sorony tso ao anatin'ny IRK re ka mazava ny lalàna hoe afaka esorona tso IRK ako za tsy mitomany IRK tsy tabatabeny amin'ny anao manjera hoe nesorona ho IRK raha ohatra ka ozy ny lalàna hoe azo esorona ako IRK rehefa ohatra hoe tsy zakany ny fiarovako ny vahoaka tsy zakany ny sololoko tena ny vahoaka izay iarany antso-jay izay ataony any ataon'ny olony any tsy zakany zany fa ny alony any ny sanatria hoe ny olona manao tsy mety any de mampalahelo ana le toe-tsaina ka hoy hoe rehefa ohatra ka tsy zakany zay ka ozy izy hoe le hoe anao esorona tsy IRK ka ozy lalàna hoe azo esorona ianao tsy IRK tsy maninona esory fa ny manalana tsy mpanolo-tsaina kosa eo indrindrytsika satria mantsy azafady kely Lili ny atao anaty le taratasy mantsy de hoe sont sanctionnés de déchéance ozy assorti ou non de radiation zany hoe le déchéance aloha mandeha voalohany zay ianao vao esorina ao anaty le IRK zany hoe le fanesorana anao ary mino marimarina Lili mialatsiny toizako kely sauvery mino marimarina fa matoa andre matoa Norbert Lala Ratsirahonana nanosony anty de misy raha ambadika ao zao fitenenana zay misy raha ambadika ao misy zavatra tiana atongavana ao matoa ny olona izay tokony mahay lalàna sy mafy lalàna no manao zavatra ohatr'izao dia misy zavatra ao ambadika misy zavatra tiana hotratrarina fa ny anahako kosa de tsotra be hoe rehefa te anala tsy mpanolo-tsaina efa nitory ateny amin'ny fitsarana izy fa tsy nahavo de eny fitsarana ihany ny fitsarana irery ihany no afaka manala ny akoatr'izay afaka miteny zay te-teny fa eto tiany didim-pitsarana hoe io ianao de raha ohatra ka afaka manao recours de anao recours foana satria zavatra tsy rariny ny antony anesorana ary amafisiko zany zavatra zany eo indrindrytsika mantsy Clémence rariny irina isika moa de firenena tandalana na misy aza ny minitsy te anaraka ny lalàna de ny lalàna tsy maintsy arahana ary ajaina raha tena mbola mieritreritsika hoe tandalàna no misy atsika eto Madagasikara manana ny 2014 020 sika rariny irina Clémence ary manaitra kely aly resaka satria araky ny resaka zay noresahanao teo de mazava be hoe ny déchéance aloha no mandeha zany izay vao mandeha le radiation zay le filaharany teo raha nieno sy nanaraka tsara sika fa ny objet de déchéance kosa aloha azavy ao anatin'io lalàna 2014 020 io ny article 257 manokana ohatra de tena milaza mazava mihitsy fa sera déchu de plein droit de sa qualité d'élu territorial, celui dont l'inéligibilité se relève après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée.
santionana iny amin'ny zavatra tenenina fa zay tena tiako atongavana raha fitintsika fotsiny zany na ny 257 na ny article 259 de afatsika milaza hoe misy lalàna nge mifehy an'izany déchéance zany fa tsy alefalefa fatany zany hoe tsy tiako ianao raha rinirina Clémence de alao ianao hoe sorina tsy hompanolotsaina na ianao intelo tsy manatrika session ary ao anatin'izay tsy fanatrianao session zay de tsy misy antony mazava sans motif de azo atao ny manala anao na ianao mivadika miala tanteraka ao anatin'ilay ataoko hoe vovonana na antoko zay nanolotra anao teo de eo indrindra tsy inona satria raha milasy sika hoe niala tao ary raha rinirina Clémence de aiza ny taratasy tokony aseho hita profo horetandrendanitra zany raha rinirina Clémence hoe ity ilay taratasy nametrahanao fialana kosa raha toa ianao ka efa nametra-pialana tsy eo anivon'izany IRK zay nanolotra anao tao anatin'ity mampanolotsaina anao ity. Zay no tiako tenenina hoe rehefa tsy voamariny lalàna le zavatra atao de lasa ataoko totoa fa raha hitodika fotsiny indray amin'ny fiainan'ny vahoaka tsotra raha rinirina Clémence de hoe ianareo ihany ange no nitabataba tany amin'ny fampelezan-kevitra nataonareo fa hiaro ny madinika ianareo hoe akory moa atao rehefa tsy olona manaja ny teny homme de parole ianareo de misy vehivavy ao masamijoro masamitsangana toa ny mpanolotsaina raha rinirina Clémence amin'ny teny hoe ny fanarahantsika tamin'ny vahoaka kosa ty hijoro amin'ity resahako kely ny taxi satria ianao zany de atao hoe ataoko hoe reny anaty fontenindreo taxi ireo zay tena anisany nanakiananareo mafy anay tamin'ny fitondrany Nendra Valomanana io resaka taxi sy ny tariny io ny homavety tamin'izany niady be nareo de everiko fa nanantena ho avy tsara kokoa ianareo taxi matoa nanaiko loha lisitra mihitsy raha matoa Clémence raha rinirina tamin'izany fotoana zany fa ankehitriny ary tsy tanteraka le zavatra fa fivorianay voalohany tsaroko tsara de efa niresahana io fourrière lafo de lafo io zay mahatonga anay me ihany moa zay miravavy eto miresaka hoe na ny vidin'le fiarakaretsaka kely aza ve tsy mbola mora no tia volasaina alohany de hoe rehefa tonga ve le vehivavy mahatsiaro hoe tsy zany kosa ny nampanantena itsika fa andao tsika mba hijoro fa izao no izy de lasa mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe adversaire nareo ve izy ankehitriny mampanontany tena ihany raha resaka mpifanandrina sy mpifanina antsika Clémence imbetsaka ihany angamba zay raha-pitsarana nitoriny mpanolotra anao izay fa toy izay mpanolotsaina antokotiko Madagasikara lohatreto no hitako miazakazaka manotrona anao foana tamin'ny fitsarana rehetra natrehanao ary mbola manome mpisolo vava ihany koa sorako anareo zay sorako anareo ary iverenako mihitsy le resaka taxi satria eo mihitsy ny lira faralahy le adihevitra hoe maninona ianao ary isan'ny anenjehan'ny sasany hoe maninona ianao ne isan'ny nanohatra an'izany resaka homavety sy ny sisa za tena manamafy eto amin'ny plateau atsika ny zavatra tsy rariny Clémence rariny irina de manohatra ny tsy rariny foana ny zavatra hitanay fa tsy rariny de nitoerinay zay tsy nanohatra olona zay kosa aloha ary raha nanohatra izahay tamin'izany de aoka zava fa mijery atsika ny taxi nandeha ary ve le homavety fantanina ny apetrako nanohatra izahay ny lanterne be nandeha ary ve ny lanterne be tiako tenenina de zao hoe zahay na de tao anatin'izany ary mbola nienono zahay mbola nisokafany mpitantana tamin'izany varavarana nienonanay nahazahoany ireo taxi stationnement be de be izay mifoanana indray amin'izao fotoana zao satria nisy foana ny fifampiresahana nisy ny disadisa fa nisy ihany ny fifampiresahana fa ankehitriny teneniko anao namana lilira faralahy de tena le FTAR na le fikambanan'ny taxi mihitsy ny kendrena hopitehana ankehitriny ary zay ny tena zavatra mampalahelo manokana raha miteny anao hoe reny amin'ny taxi satria andeha arahantsika vetivety no fampanantenana ataon'ny ben'ny tanàna nresaka ianao teo 2 millions d'ariary enoy kely ane ty fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna ty fonizy niona taminay taxi tao amin'ny PK0 manasa atsika anaraka an'izay aloha mihevitra aloha de tsy nareo taxi no amelona commune sady tsy amelona ny fifampimbolona commune no tsy amelona ny fifampimbolona ny police communale hitatsika amin'izany fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna tao anatin'ny pré-campagne za ozy izy tsy akavola aminareo taxi za ozy izy tsy nivolanareo taxi ny entina melomana ny commune ary tsy volanareo taxi ny entina melomana ny police communale fa no mitranga
vao fivoriana voalohany hoe ianao teo lilira farala fourrière roa tapitrisy ariary no hita lojika ave za Clémence Rary ny rina raha mijoro sa tsy lojika akoatran'izay zavatra izay a dia resabe le resaka stationnement ndresako teo hoe zay ne tampitantana teo aloha nomeny na nisy aza ho any disadisa de nomena fa afaka mijery amin'iny analakely iny tsika maro be ny stationnement no foanana natao teo stationnement interdit ny sorona ny taxi ny zavatra misy ihany koa satria fotoanany mihitsy zao hitondrana ny marina sy ny marina ary marina ihany no ambara ndeha hiteny ohatry ny filoham-pirenena marina ihany no ambara dia nisy ny fampanantenana ny amin'ny hoe hijery ny taxi raha ny ona ihany koa tao amin'ny lampantanana io taorina nefa hoe lany miresaka fitoriana ianao teo namana lilira farala fa ny zavatra nitoriana ainy de hoe za ony mampandainga ny be ny tanàna satria ony tsy marina ony ny filazako fa 750 nisan'ny taxi de nitoriana ary arahantsika manaraka ny fanambarana nataon'ny be ny tanàna Franck Michel any citoyen nilazany hoe tsy marina ny zavatra nambarako isan'ny fototra ny toriana azy ny zavatra zany fa au total moa monsieur le maire mety firy zany ny taxi ara-dalàna eto anatin'ny tanàna ny aty aminay ny tena hoe ara-dalàna manana licence sy nanao contrat visite tsy mihoatra ny 2,000 nefa misy milaza moa fa tsy andika sasany manana mpikambana mihoatra ny 7,000 ndika zay ny akamaroan'izy ireo zany na tsy nanao contrat visite tsy manaraka amin'ny fepetra na maro ane ny olona mipotra tadia licence fausse licence any mety inona mbarany 2,000 any ozy izy ny isan'ny taxi zany hoe zay zany mandainga de raha ohatra ka nanambary izay fa 750 tanatina fandaharana iray de nitenenina hoe mampandainga ny be ny tanàna ary nitoriana ahy izany tenenivon'ny cybercriminalité tenenivon'ny cybercriminalité no nitoriana hoe mampandainga ny be ny tanàna mamoaka vaovao tsy marina de tsotra kely ny amaliko azy tsy zany amaly azy fa ny conseiller technique any any raha niakatra teo anivony fahita lavitra raha vavy RTA de nilaza tao ny conseiller technique any hoe firy marina no isan'ny taxi eto Antananarivo arahantsika ihany koa zay vokatry ny zavatra miainana be da be hatramin'izay tsy misy olona manana ny tena isa marina mahakasika ny taxi eto Antananarivo renivohitra zany mandainga na iza tsisy manana an'izany de mizara fotsiny zany nareo sa manodidina ny antsoina hoe eo amin'ny 2,000 sy 1,000 nisan'ny taxi théoriquement zay anoany amin'ny 7,000 anoany ny tena miasa ara-dalàna amin'ny tena ara-dalàna amireo zany atao takevitra zany de azo avy amin'ny fanadihadiana ny arahana tamin'ny institut de métier de la ville mialatsiny kely alili fa somary ny valapatra kely tao anatin'izay satria inona moa ny antony mahatonga anahako miresaka ny taxi am'izao fotoana zao ny fiarovako ny taxi ozy ianao teo hoe reny no isan'ny antony nanoanako an'ireo olona reo volomboasary reo no fiarovako ny zavatra misy am'izao fotoana zao ny licence ampifilafilaina ny stationnement esorina amin'ny taxi ny polisy manao ny antsojay ny taxi moto loza ny taxi moto ary raha niona tamin'ny taxi zay teneniko hoe ny FTR mihitsy ho ankendrena ho potehana amikehitriny ho sombaina satria nametraka ny CSST io na comité stratégique du secteur taxi tao amin'ny commune ary efa nyreare ialako tsiny fa mampalahelo ala izy ndresaka teo hoe namana Thérèse raketa malala hoe misy malagasy any ao ambadika de eto misy taxi ihany koa mampalahelo le toe-tsaina nanangana an'izany CSST zany ny commune de fa nyreare raha ny tanàna hoe zany FTR zany tsy hisy intsony ravo zany fa ny CSST manomboka zao nitondra ny baolina amin'ny fanatsarana ny taxi sy ny fitondrana ny hevitry ny taxi fa ny FTR ny Clémence vitatreo inona ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao namana lilira farala ny licence angalana vola amin'ny taxi BDB proof ary BDB ny mahasamby tovolavom-belona am'zany ny licence ampifilafilaina fa lazaina fa tsy ao anaty base ny taxi lazaina fa hoe tsy izy reto fausse licence araka ny tenen'ny be ny tanàna teo ny zavatra mitranga BDB
ny fanaovana désinfection amin'ny taxi ampifilafilaina be dia be ny olana ny taxi moto ndresako teo maniry ohatry ny anana nanao fanamby an'izany ireto CSST izay ny be ny tanànanay nandrehatsy toena Franck Michel no mitarika an'io CSST io aoka zava fa raha be dia be ny taxi moto eto amin'ny tanànan'Antananarivo amin'izao fotoana izao dia mifahira na tsy mahomby ny CSST tsy mahomby ny be ny tanàna Franck Michel ny anandrehatsy toena miala tsiny amin'ny teny an'izany satria fanambiny napetraka zany ary ndrery havana zany izy no mitarika an'io CSST io ary apetraka hoa hoe neritreretina hoe amtehana ny fikambanany taxi Antananarivo renivohitra le izy ka amiko angamba ny lamana lilira faralaha lojika be mihitsy mino hafa resy lahatra amin'izany tsika mpanaraka na dia atao hoe tsy ao anatin'ny sehatra ny fitaterana ary hoe fa ahoana kosa moa ny zavatra ny fampiresahana ary apatsahivoko kely ny zavatra andresana eraka tamin'ny filoham-pirenena za ozy tsy mandainga mandainga ianao andray matofoloha mandainga ianao ozy izy tamiko ndao ozy izy ara-dalana zaho manana deal amin'ny taxi ianao ozy ny andamina ny taxi ozy mantsy andamina ny taxi zao ve ny fandaminana ny taxi aminareo izao fanapitehana ny taxi zao ve ny fandaminana ny taxi aminareo aoka aloha mariana raha mato Clémence rariny irina fa anisany mampantantena ihany raha tena hoe omena sehatra sy omena lalana ny taxi moto kanefa tsy ampandalovina eo anivo ny conseil municipal zay no tiako tsindrina kely aoka zava fa ny fisian'ireo mpanolotsaina ny tiako Madagasikara miampy an'ireo zay manohana miaraka amin'ny mpanolotsaina Clémence rariny irina zany ny tena marina atahorana satria maro anisa ary azo antoka fa tsy olany io zavatra io tsara hotsipiana mantsy fa efa manomboka miroso makany amin'izay lalan'izay tsika kehitriny ary ny vatovalo amby roapolo fotsiny ange dia efa afaka hijoro amin'ilay tena tanjona farany tiana hatongavana amin'izay tsika raha tena mijoro e ny tiako lazaina hoe be dia be ireo zavatra tsy rariny izay hiaretana zavatra mpanantenaina tsy tanterahana mifanohatra amin'ny zavatra izay nolazaina fa ho ataony manjary lasa atao dia lasa ekena tsy fidiny amin'ilay fomba ratsy sy fomba maloto hoentina mampandany ny tiana olana ina miala tsiny miteny an'izany satria ny tenako dia anisany filoha-lefitra eo anivony commission ny bonne gouvernance et lutte contre la corruption ao anatin'izany conseil ny tanàna izany ka mahatonga hiteny hoe fatahorana ny maro anisa tsy andany an'ilay taxi moto ny tsy hitondrana azy ao ary dia efa teneniko hoe tsy ho atao ohatry le fanao mahazatra indray hoe tanterana ny zavatra anankiray installé ty zavatra ery ty vao mody tonga indray andomba ravarana anao azavadina ambany andro ao amin'ny communenao reto directeur maro samihafa ilaza hoe miala tsiny fa natomboka fa dia tonga ary zay aka fankatoavana zany foana le film mitranga ka miverina amin'le teninao teo hoe dila ny fanaovanao tamin'ilay homme d'état zay tena filoham-pirenena mitondra ankehitriny ny hoe karakaran'ny taxi fa ankehitriny taony avy eto amin'tiako Madagasikara indray no manampy anao satria zany azo lazaina hoe loza manantanina ho an'ny taxi ny firosoany taxi moto amin'ny sehatry ny ara-dalàna raha zay ny tiana hirosoana ka hatreto dia ny tiako Madagasikara no manampy anao ho tonga amin'izay tanjona zay fa tsy le olona ny fanao dila taminao fa andamina an'io ianareo raha kaikikaiko tetinao na manalilira faralahy dia nataoko biso fa zay mihitsy le izy zay mantsy ny mila takatry ny tsika mpisehatra anatin'ny fitaterana ny tenako Clémence rariny irina filohan'ny taxi tsy mivadika amin'ny taxi ary vonina ny aro ny taxi hatramin'ny farany fa be dia be ny namadika ao anatin'izany be ny tanàna tsy nitazona ny teny nomeny ao anatin'izany ny filoham-pirenena tsy nitazona ny toky izay ny fanomezana dia marina be ny teninao ankehitriny Clémence rariny irina tsy afaka hanova zavatra irery ao anatin'ny filan-kevitry ny tanàna tsy maintsy miara-miasa amin'ny antoko tiako Madagasikara izay isan'ny maro anisa eo ihany koa ny combat izay antenaiko fa mbola hiara-dalana amintsika ao anatin'ny fiadivana ny zavatra rariny sitsiny satria raha iresaka taxi moto tsika dia azadino nefa fikorotana ny tanàna mihitsy ny hitranga raha sanatria mandeha eto amin'ny tanànatsika zany ka zay ny amaranako kely an'le resaka mantsy sy anomezako toky ihany koa amareny araka ny teneninao hoe tsy adaly Clémence rariny ireny fa matoa tonga amin'izao dingana rehetra zao dia noho ny zavatra nitranga hitanareo reny fitoritoriana ny Clémence rariny ireny reny hitantsika taxi zany hitany vahoaka Antananarivo zany hoe olona mbo niady nanohana dia ohatrany mampatsiahy ihany député fidèle Razarapiera mialatsiny manona ny anarany hoe niady mafy ho an'izany filoham-pirenena andry nirina Rajoelina zany fa naninona
namoana didy hoe gadra heritaona inona ny mahazo andro limersi am'izao fotoana zao gadra efatra amby 7 volana hatranomaizina nefa olona niady niaro ataoko anaty farankisosina ny hoe nanompo an'izany filoham-pirenena zany fa maninona ny manao an'izany de zay rehetrarehetra mba miezaka mijoro amin'ny rariny sitsiny satria tsy manaiky an'ilay ndeha atao hoe fiarovana tsangan'olona ve fa tsangakevitra de anaovana antsonjay ohatr'izany daholy ohatran'izany ny tenako Clémence Rariny saingy ny ahy kosa na manalelira farala na ho an'ny taxi na ho an'ny tanàna Antananarivo de tsy miempotra amin'ny zavatra tsy rariny zay kosa aloha de amafisiko ary isaorako tena isaorako ary izay no antony koa angamba mahatonga antsika miaraka ato anatin'izao fandaharana zao satria mitovy fomba fijery de ny fiarovana irery any ny tombontsoan'ny maro anisa eto amin'izao tanàna Antananarivo izao. Rariny raha resantsika lavalava makasika ny raraha mivaivay zay lalovanao ankehitriny raha matoa Clémence Rariny irina amin'ny mahasampan'olon-tsainy tanàna moa dia mirariny soa rehetra ho anao efa lasa moa iny ny valiny ary de apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra kristiana raha teo ihany koa ny tena ary zay koa ny rosoko amin'ity tapany farany zay maraparanantsika ny fandaharana ity Clémence Rariny irina teo ny resaka manokana makasika ny fiarovany taxi ary raha misy ny ataoko hoe kaskety amantarana azy de izay fa ny tenako manokana de manindry foana hatrany ihany koa hoe zany mpanolo-tsainy tanàna Lilira Farala zany de kristiana ary ijoroko hatramin'ny farany zany ary ko ho fantatra rehetra manaraka ity fandarany ity fa Lilira Farala de kristiana aloha zay vao mpanolo-tsainy tanàna ka iverina manokana amin'ny zavatra nolalovan'ny fiangonana de ny hoe misy reo fihetsika zay to inina atao mihitsy ve aminona ny ara-panahin'ny kristiana rehetra ao anatin'ny fotoana mivaivay zay tsy ahitam-baolana intsony tsy misy afa-tsy ny fitodiana amin'Andriamanitra ny vahaolana nefa anatin'izany de mampanontany tena ny hoe miodina ny fiainana andavanandro alatsinainy hatramin'ny zoma inona ny tanjona sikendrena ao anatin'ilay hoe ny sabotsy sy alahady no akatona ny fivezivezena misy ny fihiboana tanteraka amin'ireo distrika moa izy amin'izao fotoana izao fa izay tena tiako asiana teny kely aty ampamaranana dia tena te hidera manokana ny zavatra tsara kosa tsy maintsy mariany te hidera manokana sy te hisaotra ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny ray aman-dreny mpitandrina Amia Andriamasoa tamin'ny fahendrena zay ndraisiny satria taoriana zay le teneniko hoe lay communication alefany mila entina ampisaina ny zavatra lazaina indraindray ao anatin'ny zavatra lazain'ny olona anankiray de misy mifanohatra zay ny tenany ihany no manohatra ny zavatra ambarany ao anatina fanambarana iray fa misaotra an'Andriamanitra fa manana mpanompon'Andriamanitra endry isika afaka mamakafaka sy mandinika ary dia nanao an'ireny fanambarana ireny tamin'ny alatsinainy zay mba tsy nisy ny fisavorotana na ataoko hoe confusion tao an-tsain'ny kristiana rehetra na fandray aman-dreny mpiangonana rehetra nandray fanapa-kevitra ko dia ankasitrahana feno zany fandraisana ndraika zany ho amin'ny manokana maha-kristiana de mahakasika ary mahafaly ny fanapa-kevitra no raisin'ny filohan'ny FJKM raha misy ny sehatra tokony hitodiana indrindra ao anatin'izao zavatra mivaivay izao de ny fitodiana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ihany koa ngamba no anakatokatona antsika ny fiarahana ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina raha teo isika hiatrika ny Pentecoste amin'ny alahady ho avy zao dia mirary fety tena hoe eo ambanin'ny fitarihan zany fanahy masina zany na de maro azany zavatra mivaivay tsy maintsy atrehana mirary fety sambatra na izany na tsy zany ho antsika rehetra sady manakatona ny fandarana raha teo sika Clémence Rariny irina ombako manana zay firaritsoa zay namana Lilira Farala mirary soa ho antsika rehetra ary manatena foana Lilira Farala fa anaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao isika ary usaha araka ny anaran'ny fandarana hiakatra ato anatin'izany fandarana izany averina maimaim-poana afaka mitondra ny etaeta ny zavatra tsy zaka ny zavatra maharary atsika ato anatin'izany fandarana izany aorinan'izao fandarana zao tsika de anaraka ny fandarana miara-manonja ihany koa arao ny famakafakana ataon'ireo solombavam-bahoaka olom-bo fidy namana miaraka amin'ireo olona samihafa manintana an'izany fandarana zany fa ilaitsika ny mahafantatra ny mariny ny zavatra misy eto amin'ity firenetsika tia izany rehetra zany de ametrahantsika ny veloma mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy